Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Tianao hifoha ve i Madagasikara? Toy ny zamaraina ary fa efa azy ny nositsika. Araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo fahaefatra amby roapolo andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Dia izy no andringana ny fanaratsy eo amin'ny taniny. Araka ny ao amin'ny Salamo faha 119 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ariako zamaraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, mba ho fongorako ny mpanao ratsy rehetra tsy ho ao amin'ny tanànan'i Jehovah. Mino araka ny filazan'ny tsara amin'ny Matio 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia voana ianareo. Mivavaka isika, raha eo atolotra manontolo anao i Madagasikara. Mino izahay fa efa mandray an-tanana ny fandravana ny fanahy ratsy rehetra eto aminay ianao manomboka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapiaona tompoko.